Abitsiksikina ndray no iarabanantsika rehetra amin'ity ariva ty andorana ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro sy ny toetry ny andro ho an'ny telo andro avy. Araky ny hitantsika amin'ny sary moa dia efa mivoaka ny an-dranomasina tamin'ny maraina teo ny rivo-doza Batsiray nena dia nena ny heriny raha ny fohibeny dia tany amin'ny 700 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy azy tamin'ny 4 ora ariva teo. Ny rivotra eto moa dia ny ihany koa satria dia 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary ny tafiotra dia 90 kilometatra isan'ora. Mizotra mianatsimo somary atsimo andrefana hatrany ity ex Batsiray ity amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Araka izany dia tsy ahina intsony ny fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ao anatin'izay ihany nefany dia mbola ao anatin'ny fahamailona trany na hoe loko manga amin'reto faritra reto dia Morondava, Mahabo, Manja, ny faritra atsimo andrefana Anosy ary Androy. Ao anatin'izany ihany koa fandraika amin'izay dia ahina trany ny Abetsahandro Sakorana mety hitera-doza amin'iny morontsiraky ny tapany atsimo faritra Menabe sy amin'iny faritra atsimo andrefana iny ary mahazo amin'ny faritra Androy iny. Ny aty an-dranomasina ihany koa dia mbola tsy azo atao ny mampiasa an-dranomasina na mendrika raha ho an'ny nioa sy ny rapitso indrindrandrindra satria dia mbola mahery raha iny rivotra iny any an-dranomasina ary ampahery an-dranomasina izay fitsokony rivotra zay ka tokony hitandrina araka izany ny mpampiasa an-dranomasina indrindra fa aty amin'ny atsimo andrefan'ny Nosy tafapaka hatraty amin'ny atsimo atsinanan'ny Nosy aty. Makasika ny toetry ny andro kosa amin'ny ankapobeny ary dia raha ho an'ny rapitso maraina zao dia misy zany ny oran-tandrifin-drahona ho an'ny morontsiraky ny faritra Boeny sy ny faritra Sofia. Aty atsimo kosa araky ny voalaza teo dia mbola misy ny tandrifin-drahona ho an'ny morontsiraky ny tapany atsimo faritra Menabe sy ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana. Misy ihany koa izany ho an'ny aty amin'iny fitovinany sy atsimo atsinanany iny ny tandrifin-drahona mandrahona amin'ny ankapobeny tapany atsimo Nosy. Ny anankoatran'izay kosa dia ifandimbo ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro ary dia misy ny oram-baratra amin'ny morontsiraka amin'ny faritra Boeny, ny morontsiraka faritra Sofia sy Diana amin'ny Maroantsetra sy Antala iny ary tapany avaratry ny faritra Sofia. Misy tandrifin-drahona ihany koa ny alina aty amin'ny tapany atsimo ny faritra Atsinanana sy ny farany atsimo faritra Mangoro iny ary dia mbola misy hatrany ny oran-tandrifin-drahona moa aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androy iny. Ankoatr'izay dia ifandimbo ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa dia hiakatra tsikelikely izay maripana izay makany amin'ny farany herinandro aty amin'ny faritra Voatany ho an'ny rapitso dia 4 ka hatramin'ny 7 degré Celsius, 2 ka hatramin'ny 2 kosa ny morontsiraka Atsinanana, 1 ka hatramin'ny 3 ny morontsiraka Andrefana mafana indrindra aloha dia aty avaratra Atsinanana mahatratra 4 degré Celsius ary 5 degré Celsius aty Androy aty. Ho an'ny alarobia kosa indray dia efa manomboka amin'ny toera tsikelikely avy aty amin'ny ampatelo avaratry ny Nosy ny orana tandrifin-drahona izay mety rankotroka mitatra tsikelikely aty amin'ny ilana atsinanany Voatany izay ny tolakandro ary dia mbola misy tandrifin-drahona ihany koa aty morontsiraky ny Vatovavy fitovinany atsimo atsinanana taolany aro aty ho an'izay tolakandro izay. Amin'ny ankapobeny zany dia homaina aty amin'iny andrefan'ny Nosy iny. Ny maripana raha ho an'ny alarobia dia 9 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny faritra Voatany, 9 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka Atsinanana, 3 ka hatramin'ny 4 kosa ny morontsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra dia mbola aty amin'ny faritra Sava ihany 5 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro ary ho an'ny alakamisy dia mitatra aty amin'ny ampovoatany ny oram-baratra mahazo amin'ny ampahatelony avaratry ny Nosy ary aty amin'ny Analanjirofo sy ny ilany andrefan'ny faritra Atsinanana sy ny aty amin'ny Vatovavy sy fitovinany dia ahitana an'izay avokoa. Misy tandrifin-drahona ihany koa nefa na izany ary aty amin'ny manodididina ny taolany aro tapany atsimo faritra atsimo Atsinanana iny mbola mandrandrahona hatrany ny faritra atsimo ny Nosy fa dia homaina ny ankoatr'izay. Ny maripana dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny ampovoatany efa manatona ny maripana ny volonandro fahavaratra 19 ka hatramin'ny 13 kosa morontsiraka Atsinanana, 13 ka hatramin'ny 15 ny morontsiraka Andrefana izay 13 izay ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Menabe. Makatsitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany mahasanao hatrany nanaraka ny vaovao avy aty amin'ny météo malagasy amin'ny naraka indray veloma tompoko.